Kolo FM manolotra ho anao. Noely feno stage. Tantara misoratany mandahaloka fanahy. Ho velom'ny tapaporoana sy Christophe Rapiarimanana. Miaraka amin'ny mponina, Sofaniry ary Saoly Rakotonanahary. Nandray feo 4 Andrinarivo. Nandrindra ny lafin'ny teknika Dida Montero. Tompona andraikitra sy mpanatontosa tapaporoana. Ianao Volana, fa inona no ataonao eo? Miandry anao ary andra, sady miandry mipanjina ny ronikitana eny amin'ny lanitra rony eto anatin'ny aiziny eto. Volana, tsy mety amin'ny zanantsika ho akibonao ange izao ataonao izao e. Manino? Ndao tsika hiditra aingana fa mangatsika tika. Tsy ry andry, aza mandodina hody izany ianao fa zange efa manao akanjo mafana tsara e. Raha toa mbola manana hery kely ianao fa tsy dia torovana loatra amin'ny asa dia avy araka amiko akafiany natiora eto. Eny fa na dia minitra vitsy monja azy. Eny e, reraka tokoa saingy ataoko ahoana moa ny amelanao hiriry eto amin'izao andro alina izao. Misana kely ianao fa mipetraka eto anilanao ary ahy. Dia tsara zary tsy izy e. Mazoto toerana. Tonga lafatra koa izy eto izany ry Volana. Tsy afaka toa mahazo hery izany ny tenako na dia vao mitombona aza. Izay indrindra angeny nanasako anao teto ry andry. Tiako ianao izinda vetivety amin'ny tontolo misy ianao. Tontolo feno rotoroto lava. Isan'andro dia mifono maraina menjika asa sy fotoana. Tsy mody raha tsy alina ohatran'izao. Tiako tsapanao fa io segondra sy minitra enjehanao lava anaty rototo io. Raha toa ka iainanao ampilaminana tsy misy teritero dia tena fy tokoa. Ekeko tokoa izany voalazanao izany ry Volana. Kanto loatra ny natiora ry andry e. Valabe ny fahaizana mampalalana tokoa ilay mpahary izay namorona azy. Kanto sy sarobidy tokoa saingy vitsy ny mahatsapa an'izany e. Hany ka be ny manao tao foana manimba ny tontolo iainana. Nefa mino fa tsy fanahiny izany fa mety hoe vokatry ny tsy fahalalana fotsiny tsotro izao. Arony tokoa efa matory angarova. Fa nahoana tsy valianao fa banjininao fotsiny atao anaty aizina ato ry Volana. Hatramin'izao ary andro dia mbola manontany tena foana. Hoe ahoana? Tsy naposiko loatra ny fomba nandraisanao androa. Inona ny tiana ho lazaina amin'izany fa tsy azoko Irova tsy zanakao. Kanefa hatramin'izay ka hatramin'izao dia tsy mbola nahatsikaritra fitondrana hafahafa nataonao taminy mihitsy aho. Raha lehilahy hafa nefa ny teo amin'ny toeranao dia mino fa ohatry ny mamelona zanabaratra izy mamelona androa. Zanako nefa nandraisako sy mbola andraisako azy ry Volana. 10 taona izay no nandraisako an-tanana ny fiainan'androva tato. 5 taona monja izany mantsy no misidra olana ny tokantrano. Aza verina amiko tsony izany tantara izany. Efa mivalina izany ry andry a. Na ny anaran'indray ny aza tsy tiako tonono ny vavanao sy oreniny ny sofiko akory. Fa indrindra ihany koa tsy tiako fantatro rova mihitsy ny fisiny. Mangidy loatra tsy nanana mpitondra anay mianaka. Aza tsiny ary aza tsiny raha nanafitohana anao izay nabarako teo. Miozina aminao anefa fa tsy nahay ahy izy teo fa tsy sanatry fanahiniako. Eny Volana, tsofafako ny ranomasonao dia eo tantanako ianao ka
hiaraka mindritsika monjy ny akanjika fa efa ny mandroso alina nge ny andro e. Eny ary. Rova! Rova! Mifoaza amin'izay fa efa maraina nge ny andro e. Oay, papa! Mifoaza amin'izay ho atioko. Vehivavy lehibe io ny dia mbola matory maraina fono. Sady efa mianatra nge nareo izao fa sao dia verindreo hoe mbola mihiboka foana e. Papa koa? Efa iarina re ary fa teo izao foana ho apapa e. Roa andro izay tsy nahita amin'ny papa tato an-trano mihitsy. Nefa zary tsy taizako. Teo foana? Teo foanako maninona ny tsy hitako. Satria ndry Rova be toromaso. Izay indray papa. Ka marina nge izany e. Satria za miala ato mandeha miasa amin'ny 5 maraina dia tsy miverina ato raha tsy amin'ny 7 ora alina any ho any. Dia i Rova amin'ireo fotoan'ireo be toromaso be dia tsy mahita mihitsy. Dia anio nefa hitan'ny Rova be toromaso papa. Satria za tsy miasa nioko. Fa ino ny tia mampioraka ny Rova e? Tsy miasa ho ny papa nio roneny Ve zany mampioraka andre ohatran'io? Ka izay indray anie izy fomba hijanona atao trano e. Ary fangamondre io tsy mianatra ny tofaly ery e. Mianatra izay ka. Fa mba hafa ihany izany ara hisakafo amin'ny papa eto an-trano izany. Zao Rova. Efa tovavy lehibe indry izao na dia mbola tsy ampy-taona aza. Herintaona sisa no ataondry eny amin'ny lycée dia any amin'ny université amin'izay indry no mianatra. Noho izany tokony efa manao fisainan'olon-dehibe amin'izay manomboko izao Fa angamoa zara tsy mahasaraka amin'ny papa dia manao fisain-jasaka. Marina mihitsy izany lazaindraindray izany ka. Mila matotra tsikelikely ndry Rova. Hitany Rova. Tokony efa indry izao no mifoha maraina mikarakara ny sakafo maraina fa tsy ineny intsony. Tsy mibedy za sy neny tsy mibedy zay akory fa manoro andry an'izay tokony ataondry fotsiny. Misaotra papa sy neny ao fa ezaka hiala amin'ny mahazatra tsikelikely zany. Après mifandrinandry dia andao hiaraka hisakafo maraina aloha tsika. Aza ela fa efa kely sisa dia ho masaka ny nahandro koa dia any an-dakozia izany izay sy neny miandriandry angana fa sao tara fidirana any an-tsekoly eo. Eny rery papa sy neny Iza aminareo ilay mitady amin'ny matany vatsy azafady e? Za tompoko. Fa inona nataonao aty? Fa moa za tsy mahazo mandalo aty amin'ny toeram-piasam-badika. Mahazo tokoa ianao. Saingy tianao tsy nampilaza fa tonga tampoka. Tsy miantso, tsy nandefa hafatra tamin'ny finday fa tonga dia nitotona fotsiny aty ny mahagaga. Raha ny fahazoko an'izany teninao izany anery vatsy dia tsy mahazo makatia izany raha tsy mahavita ny ray amin'ireo dingana voalazanao ireo. Rivo tsy sany loatra ny tiako atongavana. Raisiko tsy fatokisana avy hatrany izao ataonao izao. Tsy fahatokisana amin'ny sehatry ninona moa? Eko. Angamba mety mihevitra ianao hoe mampirafy ianao Fantatro loatra ange ianao sy mifihetsika ao rivo tato atr'izay. Aza dia mbola maika ny tsara ny fihetsiko aloha ianao Ka lazao ainy ianara izay atondianao fa tokony asa ange sady jero fa io mijerijery be aty amintsika isanao ny patron ianao amin'ny fotoana maheto azy mihitsy ny tonga aty. Io ny patron anareo? Faly mahafantatra azy tsy ratsy kosa aloha ty izy na dia hita hoe efa somary zokoko amataonany ihany azy fa izao fijerin'izao kosa aloha to tsy dia resaka asa loatra no Rivo izay tena atondianao lazaina fa lozaka io tenao sady misy mpanjifa hividy entany ihany koa mantsy reny miditra ireny.
Efa fantatro koa fa tsy maintsy izay no asesika eo amiko rehefa tonga aty ahy. Rivo sika ane ka tsy tanora vao mifampitaritarika akory fa efa mpivady mananjanaka mianadabe izao e. Dia mieritreritra ianao fa ahasakana antsika tsy ho tafaroboka amin'ny fampirafesana izany. Raha amiko aloha dia mahasakana tokoa. Nefa za dia miteny aminao fa za nefa fanambadiana sy fiterahana izany indrindra aza no entin'ny ankamaroany maro mialokaloka amin'ny fampirafesana. Ka inona raha ny tianao ataoko mba hahafahanao matoky ahy? Hiala amin'ny asa koa. Dia raha miteny hoe eny dia hiala tokoa ianao izao dia izao. Mbola mila eritreretina tsara izany dia fa tsy atao antery vaimanta toy izao Inona no antsika menakavy eo raha sanatrika miala amin'ny asa koa. Dia aiza ihany koa nahita Nikolaza setra sy rotsy. Aiza? Fa za anga dia tena lehilahy tsy mahavelom-bady amanjanaka mihitsy aminao tiry vatsy a. Ampidino aloha feo tsy niteny an'izany kosa Rivo miaraka miasa azy izao sika sy ianao indraindray mbola misy manahirana ao an-trano. Tsy aleo hoe fanampiana foana ny asa fivelomana tsy ady hevitra be aminao eto aho fa tapao ny hevitra hoe miasa samy tokantrano ny ambony aminao. Toa za indray mantsy no lasa manao ny asam-behivavy ao an-tranoako. Mandehana aloha mody Rivo mandehana aloha fa andeha hiasa dia raha rivo sika manondresaka sady makamy ihany koa raha henon'izao olona rehetra mandalo eto izao ny fiaina tokantranontsika. Fangandry tsy mbola matory foana rova. Mbola mamita hety mody ary neny Izao izao ny afatra ry zanako. Mahireza indrindra mianatra dia mbola misy afaka mampianatra sy afaka mianatra. Fa maninona no miteny an'izany? Izany eky tsy mba afaka nanara-po nianatra toa andry izao Vao nahazo nanoratra ny anarako aho dia nisoron'ireo ray aman-dreniko tany an-tsekoly. Izany ve? Fa nahoana kosa ary neny Tsy dia haiko loatra kia. Tsy haiko hoe inona ny antony. Izahay anefa tsy hoe olona sahirana ara-pivelomana akory fa dia mba nanana ny ampy tsara ihany. Ndry mba mampalahelo koa izany ary neny ka misaotra n'Andriamanitra lehibe fa tsy mba toy ny fisainan'ny dadabe sy mamabe ny ianareo sy papa. Izay indrindra no tiako hiaviana ry zanako. Tiako ho tsapandre mihoatra an'izay efa nahatsapandre azy izay mihitsy fa sambatra tsika manana ny andry izay tena andry ekenantsika mianaka tokoa. Tandremo dia tandremo mandisy fanantenana azy amin'izay atao rehetra, indrindra fa amin'ny toetra sy ny fomba fitondran-tena. Ary neny za velively mihitsy manao izay hampalahelo anareo. Ny endry ihany eny no anarina rova tandremo ihany koa so morona mirendrarendra sy ny zava-mahadomelona toy ny mahazo ny tanora maro ankehitriny fa dia ho anaka ny mandray antendrony sy mihinana ambolo ny fandrosoana fa maso lafaka ireny. Matokiny iny fa tsy misy ataoko raraka tany izany fananarana tolotry ny ainam-pitiavana izany ka tsy ho verivery foana akory izao fotoana iresantsika izao fa aza matahotra neny izany Saotra kia fa ankoatra ny fandavan-tena dia ny namana ny fanalahidy tokana mety hamaritra ny hoavin'ny tanora iray. Taddio izay teniko izay. Ny naman-dratsy mamarina kady fa ny namana mendrika kosa ary fanina raha sendra lavo. Voaraiko daholo izany toro lalana sy toro hevitry neny izany. Ambosaingo sy hamaritako no avoko manontolo. Atsara amin'izay aloha ny resadresakantsika roa fa mifatoha tsara amin'ny ento-mody amin'izay ary ndry Izay Izay fa mazotoa. Misaotra neny Efa hoe tsy mety ho azo ataonao izao madamo Vatsy Tsy misy mahatratra izany io ry andro fa aza be fanahina. Madamo Vatsy
Za angeny voasaringotra voalohany amin'izao zavatra izao fa tsy ianao akory e. Za no mitazona ny fanalahidin'ny tranombarotra. Za no miditra voalohany eo rehefa maraina satria za no mamoha azy dia mbola za ihany koa no mivoaka farany ao rehefa hariva satria za no manidy azy. Tsy misy maharak'izany io tsy misy nahita mihitsy ny nakakao an'ity teo. Sady ny patron antsika ihany koa ange tsy mandalo isan'andro e. Saingy tsy maintsy ho tsikaritra ny fahabangana io entana io na ho ela na ho aingana. Ianao koa Mba tsonjovy ilay madinika toanay madamo Vatsy a. Ianao ange mba afaka mifampiraharaha amin'ny patron raha tratra amin'izao e. Fa tia za kosa mba ahoana? Izao no lazaiko anao ry andry a. Hoe ahoana? Mila anao mangina. Tsy mila beresaka rehefa manontany ny mpiara-miasa amintsika sasany ao. Sady anao ihany koa ange omeko kely fa tsy hoe miala amin'izao e. Omeko malalaka an'izay tiany lahatỳ amiko mihitsy lahy na vola na... Tsiry madamo Vatsy a. Aleo ihany amin'izao fa tsy mampahita tory azy amin'ny fanomezana tsy handrariny izany ka. Andray, dia andafa ny mesana izany lahy. Oka re izao fa tsy maninona e. Ny angatahako fotsiny dia midiran-tsehatra ianao fa aza mialangalana raha sanatria misy toy an'izao a. Ianao tia koa ry andry tena mba sarotra raha miasa ka. Nareo koa angamba tsy karazan'olona te hanakarena tampoka mihitsy ka. Iza moa tsy te hanakarena ary madamo Vatsy a. Saingy raha azo amin'ny tsy... Alina ny andro fa aleo samy mody. Saingy tia misy zavatra kely alohan'ny sarahana. Andresin'ny coronavirus manao varotafa. Raha mila crédit Telma afaka avidinao amin'ny M-voly sady mahazo bonus roapolo isan-jato. Tsindrio ny dièse 111 étoile 1 dièse. Telma, safidique numéro 1 malagasy. Il est 18h15. Pour vous, toujours pour vous, rien que pour vous, Cool FM, la radio active. Enao ny tompon'andraikitra raha sanatria mitoy ity resaka ity. Fanahoana mihitsy moa e. Satria efa fanaoko foana izao hatramin'izay fa tsy misy natsikaritra. Saingy anio vao nisy nahita dia enao izany. Noho izany hainao no tiako tenenina e. Madamo Vatsy. Dia efa lasa aloha e. Misy taxi raha tsy mandalo iny. Taxi! Taxi! Rivo a! Rivo! Setra! Setra! Rivo a! Va ao trano a Rivo a! Aza velato a! Rivo a! Rotsy a! Setra! Sakafo mivaravarana Setra! Rotsy a! Vao mivaravarana! Vao varavarana ho a maman! Aingana! Vao moa e! Rivo a! Fa inona ary ty ataonao ty e? Rivo! Setra! I Rotsy? Misaotra kia. Afifiniko izany zanako izany. Raha tsy indry dia tady ivelan'ny tato angamba mamono natory nandritry ny alina. Mandeha matory aingana fa sao dia hitandraindry eo ndry. Aleo fa hitiko mivaravarana. Fa ianao ve Rivo dia tena tsy mieritreritra mihitsy a? Ohatray. Ay, tafiditra tao amin'ny varavarana tao ihany ianao rehefa ela ny ela. Fa ahoana? Ohatry, fa taiza zato izy ny niditra. Ianao no tsy misy saina fa za moa ve tsy ho ampidiriny zanako hatrany rehefa mamono sofiny ianao? Ary efa mianatra ny mafolotoanao ihany koa ireo zazo ireo zany a. Ataoko maivoka izay nandika ny teniko tamin'ireo anio. Atao ino ny ty fekibo? Mipetraka kely ianao fa za zanako ny tsy aiza miaina. Misy levona eto androany e. Zany mba adalain'ireo zazakely voaray ranonorany ireo. Oka Rivo a. Inona ty ataonao? Mipetrao a ianao. Za nafarana ny atezeranao fa azy ireo zazo ireo. Tsy misy adsony mihitsy ny namoandreny ny fanalahelo izy na eno any antsoantso tao ivelany tao. Mety ty fekibo. Vatsy a, fa tianao hanaka ny toetranao ihany koa ngany an'ireo zazo ireo. Ianao efa tsy mino an'izay lazaiko.
Dia ry zareo koa tianao tsy hakatohan'izay teneniko. Aza ampidirina fifamalintsika ny zaza rivo, tsy mety ny ataonao. Fa ny ataonao mety. Efa divaraina vao miditra ny trano. Sa mbola nisy entana hafa namidy ihany koa tany amin'ny patro tany rehefa alina. Andray? Ny asa mandrara rehetra ato trano ato tsy misy mandeha amin'izay loany. Ny trano mikorotana, vilitsy misasy, ny ankizy tsy misy mikarakara. Zao hoe mitady volo zao foana ny aniliana. Za nefa mikarama mahavelona antsika fa tsy hoe mipetra-potsiny akory. Mitonino fa ezaka hitady vahaolana rivo io fa ezaka mandamina fotoana koa dia mba milamina ny asa mandrara rehetra ato trano vao mamonjy ny asa koa. Tsy vahaolana maharitra izany ry vatsy raha ny tokony ho izy dia tsy miasa mihitsy ny renim-pianakaviana fa mikarakara ny ankohonana ny tokony ataony. Rivo mba mahavita an'izay vitany ihany ange ny vola mba azoko mba tsy lazako hoe ny karamanao aza indraindray kely noho ny vola ampidiriko ato trano ato. Tsy marina izany ry vatsy tena tsy marina izany. Lazao fotsiny raha mbola te hifikitra amin'ny asanao any ianao hanapahako hevitra. Raha izany dia omeo fotoana kely andiniana ary aloha ny alay ihany koa mitondra fisainana. Efa izany foana no miteraka olana ato tokantrano ato hatramin'izay dia mbola roitina lava be ihany fa tsy manapa-kevitra ianao. Ka tsy manana fanapa-kevitra olazaina aminao izao arivo Ay, dia mandehana ny amin'ny toeran-kafa ny mandinika izany fa tsy ilaiko mahandro eto anilako eto akory. Ndry iandry fa maninona ny tao malaindainy izany ho ianao andeha hiasy isan'andro nefa ohatran'izao efa tafiala ato trano. Tsy salama angaha ianao sa so nisy adosoana tsitsikarotro nataoko taminao? Tsy izany rery volana. Fa maninona tomady dia tomady tokoa ary aza manahy ianao fa tsy ianao mihitsy na iray amintsika ato an-trano ato akory no mahatonga alaindaina toy izao. Ka so mba azonao zaraina amiko no manjoanao ry malala. Toa tsy mampahazo aina ihany koa mantsy ilay izy satria lasa nisy fiantraikany hatraty amin'ny fifandraisantsika ange. Tsikarotro tsy nahita tory loatra mantsy ianao alina maro mifanesy izay. Tsy palotra ihany koa fa toa lasalamborina indraindray. Tato ato izay dia tsy hiandro feno no manoloana fa ny vatabeany fotsiny. Ny saina mampanahany kosa tsikarotro variana any hoany fa dia misy inona loatra Ielako tsiny izay fahabangana eo amiko indraindray izay ry volana. Raha momba ny olako kosa dia satroko zaraina aminao tokoa. Saingy tsy azoko atao izany noho ianao mitondra ny sombina itsika. Efa mavesatra ianao ka tsy tiako mbola ho vesary ny olako ihany koa. Dia ianao ihany moa no heraniko. Saingy matoa misisika ny amantatra dia efa nivonina ny saiko izaka izay rehetra mety ho ambora. Dia efa vonina ny saiko izaka izay rehetra mety ho aboraka ao amiko. Aleo aloha amin'izao ihany ry volana. Ka zange tsy lamintsaina amin'izany mihitsy ry andry. Vao maika aza mampiasa ny saiko no maminaviana izay mety manjoanao. Ekeko fa tena izany tokoa. Saingy mampanantena anao fa tsy maintsy hisy fetrany ihany izao hidim-bavako izao. Ary tsy maintsy ho fantatra ho ihany ny marina mitebitebika. Eny ara ry andry saingy mandra-piandresany rehetrarehetra izany dia mahereza indrindra izany malalako izany manana herin-tsaina foana fa aza mety ho kivy. Misaotra indrindra raha havako. Izay fa andeha amin'izay aloha so miandry ela loatra ny fisokafan'ny tranombarotra. Ay. Dia tsy horovako izay fihinika nareo mialaka dia anainga fa mandeha ny fotoana. Izay fa lasa Tsy misy adinonao akory efa any ny fanalahidin'ny orinasa. Andraso tokoa tena mbola tsy aty amiko ry volana. Izany ve? Mety mbola miantona ao amin'ny zoron-drindrina ao amin'ny efitrano-tsika ao angamba. Ndraso aloha jereko
Tena mbola io tokoa ry Andry a. Soa ihany ary fa nampatsiahanao a. Tsy dia mitombon-tsaina loatra ny anton'izany. Tsy mbola nisy fotoana mihitsy na nadinoko ny fanalahidy izany. Tia ny lakile ara dia andana amin'izay fa sao dia taraiky eo ianao e. Misaotra. Iandry Madame Vatsy. Berena aloha ry Andry fa mamay be nge ny eo ampiasanao e. Fa mamay be ahoana e? Nisy nandoro sa mamay be ahoana? Efa miandry ianao miaraka ampitandro ny filaminanao ny patron. Raha zay ianao tsy mandeha any fa tonga dia mitsoaka avy hatrany. Hitsoaka? Ye. Fa maninona moa ny hitsoaka e? Zangananao ratsy. Sady ataoko ahoana ihany koa ny hitsoaka nefa ny fanalahidin'ny tranombarotra aza aty amiko. Ka mandehana ary ihany dia ho raisi-potsiny ao izany e. Heverinao fa misy hainao an'izay fanazavanao mantsy ao. Sady tandreny kely manontonona ny anarako ao a. Fa ny anaran'izy indray moa izany no lazaiko eo e. Asa? Motsy ianao ihany ny mpamoaka entana tsokosoko ao ampiasanao. Ary tsy vitany hoe indray mandeha fa efa ataona maro mihitsy. Eny. Ka tonono kely aho ara ny anarako raha te hifanehatra amin'ny Madame Vatsy ianao e. Mandeha natovy ahitantsika azy kely. Andeha tokoa e, satria efa nivonina ny ilazany marinatry ny ela. Mbola mampitandrina anao farany ary Andry a. Sao dia nenina midido e. Ka raha tsy tianao izany ilaza ny anaranao a, dia ambarao amin'y zareo no marina. Itony tena? Azafady. Tsy Madame Vatsy mihitsy ny andehanao toy izany na dia hivadika tany aza ny lanitra. Sao dia heverinao vehivavy kanosy arany aty. Ka raha tena tsy vehivavy kanosy ianao a, maninona no mitsoaka fa tsy miatrika an'izay fanadihadiana ho ataon'ny mpitandro ny filaminanao e. Fa iza moa no milaza aminao hoe hitsoaka? Enao no asaiko mitsoaka ho fitsonjovako anao. Tsy fitsonjovana mihitsy izany fa fampidirana any amin'ny kizy kokory Madame Vatsy raha tsy fantatrao a. Satria raha mitsoaka eo a dia vao maika tsy hiala aty amiko ny ahiahandro zareo. Ary ianao kosa ho afaka mahadidio amin'izay fotoana izay fa aty amiko no mifatratra ny rihatra mazava aminao. Kely izany fa andao za tsy izy ary. Hitantsika kely eo izay azony rariny amin'ny patron be ao na zana ianao. Ka didiko no milaza ny marina na misy iainao na tsy e. Eno ahy e. Sao dia fa aza mieritreritra ny oditsony raha izany fa ny fonja izany eritreretina. Neny eo? Efa vita sy nive ilay taratasy fanadinako teo? Faly be koa izao papa raha vao mahita iny notiko tsara be iny a. Tsi? Neny? Ahoana rova? Fa maninona neny no mitomany? Miatsaina loatra anaka. Hiandry raindriany ike ka tsy no dia vatro ny omaly. Maninona? Zay ho a. Tsy hay izay mahazo azy ihany na maninona na maninona. Ary sao dia mba marary any am-piasana any ary izy. Maninona nefa raha le any izy dia anontaniana any e. Fa tsy taneny toeram-piasany. Hitako ka. Efa natorony atsina le izy. Andao izany tsika hiaraka ao aniko. Izany hevitra indrizany mihitsy ihany koa nefa masaka atao-tsaiko ato rova. Za mino fa mila antsika mihitsy izy amin'izay olana sedrainy ihany. Fa aiza moa ilay toerana? Eny Behoririka eny izy ikiny miasa. Mivarotra an'ireny firavaka volamena sy volafotsy ireny ny atao. Za miverina ka tsy toerana mihaja be raha izany. Ilay olona mpanan-karaina sy mahitahita tao ireny aloha ny tena manjifandry zareo e. Ary dia tena marina mihitsy ny filazan'ny teo fa
toerana mihajahaja izay ilay izy. Mila mimanamanao metimety izany tsika sineny vao mandeha aniko. So mantsy dia ho tondron'ny olona molon-trano io. Fa hono fa angamondry ity tsy mianatra dia maimaika ery ny andeha ho any. Tsy mianatra mihitsy izany io alarobia hariva. Ha, ka inona mamaika andrian'ilay lesoni teo raha izany ary? Motsy rapitso indray izany nareo vao mianatra. Ka ny amin'ny fitaovana sy ny kojakoja rehetra mety ilaina rapitso dia efa homaniko an'io daholoko. Amin'izay aho tsy mikiropaka be intsony rehefa andeha hianatra rapitso. Tsara kosa izany fomba indry izany a. Tazony tsara fa tena mety ekirova. Misaotra neny a. Fa hono angatsika tsy andeha to lasa tsorototra tampoka teo indray neny. Toa ny lasa nihemitra kely vetivety teo indray ary rova. Otry. Lasa misalasala izany fa tsy haiko hoe maninona tampoka teo ary. Mbisesika loatra ao an-tsainy neny fanahina be loatra izay mety anjo azy ngambo. Eny e, atsaiko amin'izay safidiny neny anefa neny. Evero tsara izay mety atao dia foana. Izay fa avelako aloha neny e. Avelako neny akena kely. Nefa rova. Ahoana neny a? Ahoana re izany? Tonga dia miomany rehefa tsy maintsy handeha tsika e. Izay mifanapahakevitra farany akina dia mety tsy hafalain'ny andro aza ny fahatongavantsika any a. Eny ary e, vetivety ihany afa tsy ela akory. Haingandry e. Efa vao marina izao fa tsy miasa aty amin'ny tranombarotra andro ry rova. Tena tsy ao izy. Tsy mbola hitako teo mihitsy izy hatramin'izay nijoroantsika teo izay. Eny a, fangamontsika. Verana dia adosoana lehibe mety hitarika amin'ny olana goavana fa tadidio izay. Ekeko izany ry neny a. Saingy raha sanatrika vonjy aina neny ny andresika ho ambadika izao fisalasalana amin'ny papa izao. Mety hanenenana sy vidiana lafo avokoa izao sekondra sy minitra lantsika izao. Esa ve ka lany eto ampijorojoro mety fotsiny. Marina dia marina tokoa aloha izany voalazandre izany ry rova. Ndao ary tsika irosy dia antany izay olona mety afaka mandray antsika eo. Ndao ary. Inona ny azoko anampianareo mianaka? Kavina sa peratra ny tadiavinareo? Tsy izany tompoko fa... Haiko lieny tadiavinareo. Mandrosoa raha ty anatiny aty e. Etsy amin'ny vitrinina amin'ny sisiny etsy misy maro azo hisafidianana. Sady misy mety amin'ny madama, misy amin'ny mademoiselle ihany koa. Ka hoana? Iza ny mety aminareo? Ny tena marina aloha tsy hividy firavaka no atondianay fa hitady olona. Ay, azafady e? Iandro tompoko. Irakoto ary velo andro nantenaina no anarany. Dia mpiasa ato izy. Efa 2 andro izy izay nitsinoto ka izay ny antony hitadiavanay azy ety. Azo fa manina vao nahino an'ilay anaran'ny papa ilay madama dia lasa nitakorisika amin'ireo mpiara-miasa. Dia tsy haiko akery rova. Tena hitako mivatra amin'ny fomba fijerin-dry zareo antsika mianaka mihitsy koa ange. Hono azy azafady, efa ino ny andro nareo? Fady manjana ny tompoko. Ka zao ary nangalatra tato ampiasana ny tato izy dia lasa nandositra ary tsy miverina tsony. Efa 2 andro izay. Ka roa manam-pahefana izy amin'izao ary nanareo vady aman-jany any ara mety ho ahahina ho voasaringotra amin'izao raharaha izao. Maninona tsara hoe nangalatra papa dia nitsoka. Tsy misy an'izany rova. Ray andro indray dia azoko antoka 100 mihitsy fa tsy manana an'izany fomba ratsy izany. Zaho koa tena tsy mino an'izany ry neny a. Ndao tsika andeha hivoaka ato fa tsy maintsy hipotra foana amin'ny marina momba an'izany anaka. Ndao. Tsy mbola mahazo mandeha aloha nareo Efa niantso mpitandro filaminana izay ampahafantarana amin'ny fandalovanareo aty amin'ny tranombarotra.
ho avy eo ry zareo ka nareo eto atao fanadihadiana ka tsy mahazo miala eo nareo arak'izany. Neny a, fa ho alainy mitandro filaminana ahoana koa tsika. aza matahotra ny amin'izany ry Rova. Homany fotsiny saina fa tsy tokony hisy ampatahotra izany. Neny a, Manana inona no tokony ataoko fa izay any a vao hiatrika an'izany hatramina olona e. manana fitoniana kia. Izay no any ampinga tsara indrindra hoety miatrika an'izany. Andriamanitro, kely sisa nona loatra zany. Nandritra izay fotoana nakana ankery ny tato izay dia tsy mbola nisy hanina niditra ny vavako na dia rano aza. Tsy mbola nisy olona nijery ahy teto na dia ray segondra aza. Tsy misy nizaniza azoko ifampirarahana akory. Zaty mifatotra, ny masoko mitampina, ny vavako misy lamba mikeja mafy dia mafy. Miaina anaty aizina. Ny endriko madamo vatsy ny tazako farany, ny feoany ny endriko nanako farany. Misaotra nareo dimy lalo azoko ny sarangotina vetivety teo e. Manaiky anareo fa tena efa zatradinareo a. Reto ny zarainareo fa tsy manana afa-tsy reto a. Efa ty amiko ny laharanareo dia miantso aho rehefa misy zavatra tiako ataonareo indray amin'ny manaraka e. Amariny tsara ny amafy ny fatorana amin'ny tongony sy ny tanany dia ndoantsika hiala ato. Aleo izy eo fa rehefa ela ve ny ela tsy ho faty eo io e. Zaho mbola manana fanantenana azy neny fa tsy maintsy mbola hiverina atao trano papa. Tena mino an'izany a. Izany ihany koa kiny iriko sy angatahako mafy andro manala amin'Andriamanitra. Mbola hisafy izao olan'izao ry Rova. Faratoa izany tsy nitsoaka noho ny alatra nataony araka ny tenin'ilay mpitandro ny filaminana tamin'iny izy tena kaiza. Andro ve dia havita an'izany? Hatramin'izao dia tsy mety manaiky an'izany mihitsy ny saiko e. Ny saiko eo maneritreritra mihitsy ny mandaha hoe nanao an'izany izy. Na ataoko aza hoe tena nataony tokoa ilay izy a. Sy mba mahafoy antsika fotoana maharitra be toy izao izany izy. Izany indray ny hevitra hoe mety noho izy tsy nanao ratsy mihitsy no nahatonga azy nandositra. Mety efa fantany tsinona fa eafara mifanagadrana azy ny fanendrikendrehana izay natao taminy dia nitsoaka izy. Manana herin-tsaina be hoety miatrika an'izany izy ry Rova. Ary dia tena tsy anaiky lavolefina velively amin'ny zavatra toy izany. Indrindra fa fantany marina. Ary mba tiako hitoetra ao amin'indray ihany koa izany toetra ny indray izany. Indrery neny a, ho ataoko filamatra mihitsy izay toetra tsara sy ho ampitondratena mendrika rehetra nataony. Any ka na tsisy aza amin'ny fanampirana sy ny tonga lafatra dia hiezaka aho modely foana ny amin'izay rehetra misy ahy. Misaotra kia. Fa Rova, ahoana ry neny? mba ataovy kely aloha keny asa mandraraha atao trano fa tena mahatsiaro torovana loatra izany. Mandeha raha akay neny e. Atomiko amin'ny fikarakarana ny ao an-dakozia ny rarahako. Dia avy eo mandaha manifitra amintsika. Ho apika andry rehefa mahazo aina kely ahy e. Any a? Indre a. Eny, raha ny marina moa izany dia matanjaka ihany ny vatako fa ny fiasana saina be amin'izay mety mahazo ny andro ny tena mandeha miahy eto. Fa aleo any ry raha-batana toy izay ry raha-tsaina e. Marina loatra ny voalazanao izany sombiny aiko. Ireo izay reran-tsaina dia tena mandraingirangy fatratra tokoa. Ary mety afara amin'ny fahaverezan-tsaina na famoizam-po mihitsy azy izany raha toa ka
tsy ampy ny heritsaina hoety miatrika azy. Mavesatra tokoa ny mahazo antsika ary neny a. Mafy tokoa ny tranga izay hainantsika amin'izao. Saingy izaho mino fa tsy maintsy hisy fandresena mihezimihezina ao aorian'izao mba ho setrin'izany. Kanefa dia Rofiny Rofina Neny? Eny anaka, raha toka tsy trotraky ny olana amin'ny famahofao tokoa sika dia tsy maintsy indrandra n'ilay fandresena mihezimihezina izay nilazaindry teo e. Ary lasa hafahafa tampoka teo aneny izany e. Aleo ny nateriko any amin'ny efitramonareo sy papa aloha vanomboka anao raharaha za ka. Ao mitehina amiko. Allô? Efa tokony arinareo amin'izay ilay fatin'olona nalaintsika indray mandeha iny aleo any amin'ny toeran-kafa mangingina sy kizikizo any atsika fa tsy avelao. Dia raha maimbo dia maninona? Asa ny naseko ataonareo e. Fa sao dia ho tratra ahoana koa e. Tsy misy tratra izany fa anao nareo sa tsy? Izay izany. Aleo hitady olon-kafa rehefa tsy anao nareo. Tsy rafina koa ilay tsolamboto ireny. Inona moa izany fa dia tsy maintsy hitady olon-kafa indray izany hanaro ny fatongo. Sady mino fa efa mety maingo araka ny lazaindry zalahy teo iny tokoa izy izay any. Rivo? Efa ela be nga ianao teo? Mazava nandatsakain'olona tany madamo Vatsy ka tsy izany. Tsy namono olona izany Rivo olona maty ho azy izany. Maty ho azy? Fa maty ho azy ahoana? Raha tsy mipozininareo ve izy ho faty? Tsy nahavita an'izany Rivo tsy dirako aloha izay fomba namononareo azy tany. Ny tena manitikitika azy zao dia ny alala hoe izy izany olona izany. Izy izany? Olona tsy misy dika andray izany Rivo asa mikiry ny alala azy akory ianao sa zaza izany matona tao taminy. Tena tsy napoziko olon-doza toy izao mihitsy ianao Tiry Vatsy tena toy ny ondroka nefa rehefa tomorona akaiky ambodika ka hono efa nisy firy izany izao ny olona efa nanelingelina anao dia naripaka ao. Ka mo Rivo anga dia tena efa mpamono olona mihitsy ty heveranao aza manadio tena tsony Vatsy ny teny nalaoko ny vavanao rehetra teo dia manam-pirofo an'izany avokoa. Olon-dratsy ianao, vehivavy masasa ratsy. Asa makany tsara aloha ianao mbola kely loatra ny zavatra fantatrao. Sao dia anenina raha tompo teny fantatra amin'ny zavatra kely mba reto eo Ory Vatsy fa mbola misy inona ihany koa mbola asa ratsy afenao amiko. Milamina aloha ianao Rivo mbola sahako ny miteny aminao fa maivana loatra ny ditra vitanao raha ifampitasika. Vatsy hitanao ty fa taizana nahitanao basy poleta fa ianao nga manana zao fanginana ihany ny ilaiko. Saingy ianao safidy na isafidy ho ampangininy ty ianao na isafidy ampangina teny. Vatsy fa hainao nga mampiasa neny basy iny tianao fantatra nga? Okary Vatsy aleo fa angina ary aza totrika ty amiko tsony ny basy eny aminao iny ka. Tandrema raha sao dia tiano mody mipirina fa rehefa avy eo manao ny atao matokisa rery Vatsy za mihitsy ny anao toy izany fa mandrivo ny vato ianao raha izany dia tsy tady olon-kafa tsony fa aleo tonga dia ianao ihany nasaiko manary an'ilay fatin'ilay olona andresahako tamin'ny zalahy teo. Fa misy inona Rova andray fa aiza koa Rova to tsy atao amin'ny efitranony akory. Rova mety any ivelany angamba.
mety ohatry ny toa avy any ivelany na ny fahinoko an'ilay feon'ny kika mafy teo azangevy. Rova fa maninona ndry? Fa maninona ho aho? Misy roneny ao ahoana fa tsy azoko e. Iza ny ao? Dia aiza? Mifelany ao papa roneny. Ha? Iandry ve? Ka maninona tsy ampidirina trano izy fa avelandry ao ary. Andao se tsika miditra ary izy. Neny ha? Mifalabatra be amin'ny taneo kaiky mifafaty ao izy. Ha? Ko na sanatria efa maty na mbola misy ena ihany. Manina tsara hoe rova. Sano andao aingana ho azy ary. Papa. Iandry. Ny vatiko. Iandry. Rova. Mandeha hanaingana tsoa daholo ny manodidina hiaraka amintsika itondrasany amin'ny hopitaly. Iandry. Ilay mihitsy ankizy ho revotry izao fa za mihitsy tena daika taloha. Daika be. Le fiarahana vaovao amin'ny lany tokoa ny tena hitako matsiro be rio. Fa mihitsy le ambiance akaiky ny fetin'ny faran'ny ohatr'izao. Fa ianao tokoa ve ho Lorovatsy? Tena niaraka tamin'ilay patron be anareo iny kosa nisaiko namorona lava tamin'ireny. Fa inona foana ny tsy matin'ny lalolo amin'izy iny e? Zay tena marina kozina nama. Zay tena marina kozina amiko fa zany tsy haninona ry zany. Iny e, tena niarako izay. Iny patron be anay iny ange tena namatsy ny akonantsika tao hatramin'izay rivo. Kozy ve? Tena marina. Fa ny pakalon kosa aloha tsy teneniko amin'ilay sao dia arapo eo e la. Efa fantatro na dia tsy ho tenenao amiko azy. Tonga dia vetivety mihitsy tsika dia nisongadina teo amin'ny manodidina antsika teo. Lasa mandeha taxi fa tsy mandeha lasa manao fiainana deba fa tsy toa le fiainana mosomosy taloha ireny intsony. Efa ela tokoa aloha tsikaritra fa hafahafa mifiditra vola tao an-tranontsika tao Rovatsy. Efa ela koa tsikaritra fa nampirafy ahy ianao tany ambadika tany. Ka zatra rehetra angesy ery nisy takalony daholo. Raha ny karamatsika ara-dalàna tsy ahasahana zavatra maro loha. Dia marina sy mitombona daholo izany ny ahako hatrany izay. Afa-dio any izany tafantsika izany rivoka. Nilay kosa aloha le hevitra ela iny hoe aterina any amin'izay adresy ao amin'ny karapanondro ny ray andry. Mena izay rehefa miandry fa tsy mivady amanjanany eo. Na lamy be na tsiravina ny bandy iny a. Fa ahoana e? Tena travo izao mbola maloloy foana. Asio toka kely.
fitsapana nataoko tamin'ala isenry malala manaraka efa bandy hafa nosina toreny fa tsy elatsony zany sady raha tena marina sika tsy mpamono olona izany fa sika mafimafy izay mety aladala amintsika izay tsy matato ny fahamaizana tao aminy moa dia maty dia izay zany misaotra kiro vatsy vita sedra zany io eny le sheria ary tapitapiro am'izay ny revinylava vesatra ty atosika izy amin'nymasika zany eny ary sady moa izy vera bahakely rery koa zany zao nao an-trano ao alefa goako ty faran'ity dia mialika ty mivavah mafy amin'Andriamanitra ry rova izy no mandahatra ny zavatra rehetra eo ampelantanany avoko ny fiainan'ny zanak'olombelona zay efa mivavaka tokoa azy neny ary vao maika aza ataoko mafy ny fitalahoko amin'ny Jesoa mba asitrana aingana amin'ny papa no any krismasy izay mihitsy anaka aoreny mafy ny finoana fa raha sitraky ny ao ambony dia ono elo feno fifaliana no ankalazaintsika afaka andro vitsivitsy fa moa io papa io toko moa zany ry neny dia tsy mbola natsiaro tena mihitsy hatramin'izay nahatongavany tato amin'ny hopitaly eny ekia tsy mbola natsiaro tena izy ny endrik'ireo mpitsabo to hitako miavalaketraka ihany koa asa na hanao ahoana na hanaona ihany fa zaho aloha mbola manana fanantenana foana ary asehoako an'ireo mpitsabo ato mihitsy izany mba ho hery hoentiny manatanteraka ny asany zany mihitsy aza misalasary ny maneraka raha toa ka mbola misy fanafody hovidiana ay ny fanafody hovidiana tokoa anaka tsy maintsy mbola izy saingy ny vola hoentindry mividy azy no manomboka miheritra nge tsoroko amindria fa efa vokitika hatramin'ilay tahiry kely saika ho atao saram-pianarandry tsy maninona zany ry neny ny hainy papa aloha no ambony zany afaka mianatra foana rehefa misy ny ety manana amin'izany saingy ny fitsaboana amin'ny papa kosa tsy afaka miandry misaotra indrindra fa tonga ava-tsaina ndraiky ao fa rehefa sitrana izy dia asaintsika mitady vola be dia hiatrehandry ny fianarandry any zany dia mahita lasaina iry oay reto aloha le lamba sy akanjo amin'ny papa nasaina nalaiko tany an-trano ry neny reto ay misaotra rova tena ilaina mihitsy reto hiatrehana ny alina manaraka neny io za ve mba mahazo mipetrapetraka mijanojany eto aminareo sy papa eto to tsy vitako tsy dia mijanona rery any an-tranoko zany za le asaina mody mandro sakafo ireny aza efa tena mila tsonandroko izay hamasaka ny sakafo enitrery rova mahazo mijanona indry saingy rehefa misy dokotera tonga eo dia tsy maintsy mivoaka indry endre anararoatra hipetraka eto akaiky ny papa eto ary neny ohatra tandrimo ary sao dia voadonandry ny siroma sy ny oxygène mipetraka amin'ireo tsy voadonako izany ireo fa za manana eny ndry namonjy zisika eo anilandray ny rova noroany kely ny andro indray dia avy eo no mpanjininy ary anomboka akafi izay fotoana kely hijanonany eo izy andra-patonga izay mpitsabo andrara azy tsy hitoetra eo oay vatsy 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 hoa vatsy mifoaza ry vatsy rivokoa fa misy inona efa toandro be nge ny andro mbola samy tsy nisy mifongo karakara azy mianadahy hianatra nefa nahazana ianao efa izany ohatray
toa tsy taitra akory ianao ry vatsy a? Fa inona ny mahagaga anao amin'izany e? Sika nge efa divaraina vao niditra ny trano e. Karariny raha zao amin'ny sivy zao vao tafafo. De tsy mianatra zany izy mianadankely anio? Mazava ho azy. Inona tsoa no fidirana ho tratrany amin'izao? Ny mpianatra ary izany tsy efa haka-rivotra? Ohatray. Vatsy! Fa atao mbola miverina natoron-dray ianao e. Ianao koa. Riva aza mifampiteniteny mihitsika. Aleo izay tonga saina amintsika mikarakara azy mianadahy. Rehefa samy tsy misy tonga saina moa sika sy ianao dia avy aloha hiahako alory zareo. Reo ihany koa ange tsy hita izay andraisana azy e. Atao hoe lehibe tsy mbola vory saina fa miandry baikoana. Atao hoe kely toa manala sala. Ho avelako tokoa anie rehefa samy tsy hisy raha ratsika e. Loa. Hatramin'izay mantsy dia zaho foana no karakaran zareo. Avelao rehefa leo ianao e. Tsy tonga sainao azy ihany ve ireo rehefa farany. Ny ariko. Ka mikisandray ary ianao zany iverenako atory e. Anio very zareo no mba tsy mandeha any am-pianarana dia ho bado indrindra raha samy zanam-bahoaka e. Oka koa izay fa matory ianao ka. Fa zao tokoa ry vatsy a. Inona ihany e? Raha mba taitra lohako ianao dia mba hanaovy lasopy kely fa tena makafoka an'ilay omaly arivo ireny. Tsy maintsy za mihitsy izany no taitra lohanao e. Andeha hanao plaisansa kely any am-piasana ihany aloha rehefa toandrotoandro io. Raha patron izao any mety efa vinitra. Sady tsy niaraka taminy amantsy omaly ariva no mbola tsy tonga niasa ihany koa izao maraina izao. Toa ohatry ny hitako eto ilay fijery ny atany iray mandeha iny. Izay indray? Izany dia tena hoe izy gisa-pangala tietsa indray no avy vava. Dia tena hoe mpangalaketsan-drivo tokoa moa izany izy iny io? Ny torimaso ampoizana fa azy ilozana mampiakatra ny tambavika eo e. Dia tsy reraka be ve ho any io e? Olona be voky io nefa miaritra ny torimasony antsika miandry amin'ny papaty. Ka izandray ara-moky no eritreretin-drianao an'izany eto a. Ny avany andry ireny mba nisy tonga nitsidika taty ihany saingy nandalo fotsiny dia lasa. Raha zao ngamba no mitorina iny dia mety aty amin'ny hopitaly aty tsika no hanao noely amin'ity taona ity. Izay mahasoa ataon'Andriamanitra ry ravo a. Ny tena mampiferitra aina azy ao dia hoe aiza no ahita volany mizana amin'ny fitsaboana ny andry. Na hatramin'ny volany manina mivady amin'ny fiterahany ity zazy ty atao kiboko ty aza nge efa banga daholo e. Mampalahelo aloatra izao fiainantsika izao. Inona no azoko atao hanampiana ny neny e? Lazao fa ho ataoko. Inona nefa no azondry atao eo e? Ndry ary tia mba mampalahelo anahy iry. Natsahatra tsy vidiny tamin'ny fianarana. Zaho angamba no any amin'ny toeram-piasany andry ihany. Aka ny karamany tamin'ny volana farany iasany tany raha vao misy fianakaviana iray afaka miandry azy eto. Ka tsy vita Cornely ilay mitazapotsiny amin'izao zavatra mahazo antsika izao a. Angamondry mitazapotsiny ravo a. Efa manao izay adidy tandrify andringa indry e. Iverindrifa tsy efa zava-dehibe moa ny fikarakarandry sakafontsika any an-trano sy ny fanateran-drian'izany aty isan'andro. Eny e, manaiky ahy fa zava-dehibe izany. Saingy tsy mbola mahatsiaro tena ho afa-po amin'izany a. Inona no tokony ataoko hamenoko mibanga amintsika? Vola izao no tena banga amintsika ravo a. Nefa ataondry ahoana ny ameno an'izany? Indry tsy mbola manana kara-panondro akory hoentina mitady asa. Oay, neny, io fa nietsika ny tanan'ny papa. Oay, eny tokoa. Iny fa miratra ihany koa masana
ry neny a. Iandry, aleo aloha iandry dokotera aloha ry Ravo a. Papa! Asa dia mbola presahana be loatra izy Ravo a. Izay fa lasa aloha a. Papa! Rosy amin'ny tinidi. Efa eto tokoa ny toeram-piasany Andry a. Mino kosa angamba fa tsy hisy olana nifakako ny karamany tamin'ny volana farany isany tato tsy ianao moa ilay vadiny Andry azafady. Manahoana tompoko? Salama matoa tonga miasa ato a. Tsy vadiny Andry ilay tratra nangalatra tato aminay iny ve ho ahy ianao? Eny tompoko, vadiny Andry a. Raha zah ianao a dia miverina dia izao mbola tsy misy gidragidra izao ato. Ny fomba patron anay nga heverinao fa mbola toy ny hatramin'izao. Vao maika izy tezitra mafy raha vao mahafantatra hoe efa nisy entana maromaro ihany koa kay a navoaka ny Andry tsokosoko tato talohan'ny reny. Tamin'iny izy izay vao tratra. Manana ny fahamarinanay izay madama matoa mbola samaka aty aminareo a. Ary tsy resaka momba an'izany na tonga avako aty fa haka ny karama ny hitsaboana azy any amin'ny hopitaly. Fa angay Andry marary mafy any amin'ny hopitaly izy madama. Efa hitanareo Andry dia tsy mba nalalana filazan'ny polisy nareo. Mazava izao fa tena piray tsy kombakomba ambadinao ianao. Mangalatra mitovy any ihany koa. Ory madama, ny vadiko marary tokony hoentina any amin'ny hopitaly isitraka amin'ny fitsaboana sahaza azy ve no maika fa sa ny filazana aminareo sy ny mpitandro ny filaminana? Diso izay nitondra azy avy hatrany tany amin'ny hopitaly izany. Tokony hoe nentinay tany amin'ny mpitandro filaminana aloha izy izay vao nentina nitsaboina. Izaho aloha ny mibokevitra aminao ihany fa ny atony tsy anaiko mora foana. Andrasetsy dia omeko vola eo ianao hitsaboana azy. Raha velany ato ampiasana moa dia mety andeha araka aminao hitsidika azy any amin'ny hopitaly mihitsy izao. Dia misaotra indrindra madama. Azafady indrindra fa ohatrany hoe niakatrakatra kely fa dia tena olon'Andriamanitra ianao. Misaotra anao. Izay fa andraso vetivety aho ahy. Tena mba ela kosa raha avy ka isan'andro izy tonga amin'ny 7 nefa izao efa amin'ny 8 mbola tsy tonga ihany. Sa ve tratra ny amboteazy ve? Azo eritreretina izany aloha izy moa tsy miaiky sy tsy mitaraina mikasika amin'ny fitohanana eto an-drenivohitra mampiteny mona mihitsy ka. Angamba tsy hahandry azy tsika vao hisakafo fa efa ora tokony hinananao fanafody ange izao aleo amin'ny fotoana manaraka indray tsika telo mianaka miaraka misakafo dia hisakafo izany tsika. Efa nge hafa mihitsy ry volana le raha avo eo tsy mitokomana rehefa misy azy sy ny tsy misy azy Tena tsy afaka miandry azy tsony tsika ary malala. Miankina loatra ny fahasalamanao le izy tsinona ka tena tsy azoko atao tsirambina. Andao ry andro any an-dakozia. Mialahy ianao eo am-baravarakely eo amin'izay fa efa tila ny fotoana tokony hindrasantsika azy. Andao? Eny ary. Maninona aza dia mihetsika mafy loatra kosa aloha ndao rehefa tsy maninona re ahy moramora ihany ianao. Fa mba mahagaga tokoa aloha fa mbola inona ihany no mahataraiky azy ihany. Lasa mampitebiteby be anay sy andro izao fahatarany mody izao ka sara raha tsy maintsy ny vitaina ve. Mba manahoana tokoa ary izao ny fitondran'ny mpampiasany azy iny ihany. Kolo FM mananolotra ho anao teo Noely Fenistera. Tantara mitohy nosoratany Manda Aloka Fanahy. Novelomin'ny Tapapirohany sy Kristofra Biarmanana. Niaraka tamin'ny Ponina, Sofaniry ary Saoly Rakotonanahary.
naindray feo afatra Andrianarivo. Nandrindra ny lafiny teknika Dida Montero. Tompona andraikitra sy mpanatonkosa tafaporoany.